Raha vao miresaka momba ny Madagasikara dia matetika voateny eo foana ny hoe varika. Ilay biby mahafatifaty mipetraka any anaty ala any. Mbola maro anefa ny tsy mahatsapa fa arenan'ny Madagasikara sy ny malagasy izany varika izany. Ary maro koa ny vahiny mba te hafantatra momba ny varika any alavitra any. Ankehitriny miazakazaka ny teknôlôjia. Ao no miasa sy mianatra ny olombelona maro. Ao izy ireo no mifanerasera ary ao no maka vaovao. Izay no nahatonga ny etaeta anangana ny Madagascar Lemurs Portal. Fitaovana anankiray natao an-daolobe ilay izy ahafahana mahafantatra, mahalala ary mitia ny varika eto Madagasikara. Niezaka izay nanamboatra an'ilay fitaovana en ligne izy io na ahafahana mijery amin'ny internet ho an'olona rehetrarehetra dia nampiditra antotam-pahalalana na document izy amin'ny teny vahiny, antotanisa na sary na vidéo mikasika ny lemurien ary ireo no zaraina ho an'ny olona rehetrarehetra hitako izao tontolo izao. Ny varika io dia reharehantsika malagasy ary rehefa manomboka fantatsika ny karazany, ny momba anazy, ny fiainany dia manomboka lasa manana ny fitiavana ny varika isika ary rehefa tonga izay fitiavana ny varika izay dia lasa voasarika ho azy isika hiaro ny varika satria ny varika dia afaka miara-miaina tsara miaraka amin'ny olombelona ary mbola tsaratsara kokoa noho izany ary raha lavidavitra kokoa noho izany varika dia afaka manampy amin'ny fanatsarana ny fiainan'ny olombelona satria ny varika misarika olona maro ary mamorona asa maro eto Madagasikara.